found you're not be like. But I'll be wild on it for you. Yeah, I'll be doing nice and nice. Shine out. Do I know me any? These are I hear for. Do I last me down? Don't lie now, I know. There are these these are these are. Yeah, what you know. Ufenoni fana Itoro sa Tagamana Wait now Salama katika hali stajab Mshira zafi timu Raisa Kaham Lahaji Ufenoni fana Itoro sa Tagamana Waiting down, no one is I again. To be silent now. The roof of my sleep, to the Galavano, and there is out to be out. If I savannah, who made you? If I got to be for now, and I was some of it, some for me. I'm down with it, I'm knees, what you know. Ufenoni fana Itoro sa Tagamana Wait now Umana Izayata Tagamana Wait now Ufenoni fana Itoro sa Tagamana Wait now, no one is I die. No one is I die. No one is I die.
Ciutanti Biawakuku mituluku Lenu finautinaju Riaju Anuisa kuenunana Nifuku inganyeka wasunufi Itui mandamaran Lenufi Kaumira nombya itana Anufianamu Wiriku Yang rasaku yang itu Senyelina Ciutiku Notisi faliku Besaiku Lenufi Yang tifanya ninamu Nufya lusi janami Walimau siatimu Mi fede fendralat Ciutanti Dawaku kumituluku Lenu finautinaju Riaju Amuisa kuenunana Arriva tandinuna Opitandrano renunisianai Terevavitsi chiamumba kitani Kitimana fatana Uruno wilayakani kwani Uruno atupa nganu masini sisai Terefanusi Bisari tunggu cakari Citakatatu kayemba bindimu Kikenifuwe tiakinu Tititamunue Nunandau salinyakani mamini Janterane fafa La fagialo dalla fine Ni avanini Citantini tuku Kanutina finifa muizana niela Tifatwa nemifu Vita umite puyamivu Nunifamela Furuno Tungabitijani Uruno arriva tandinuna
ampitandrano reno misy anay rehefa vitsindra momba gitaly gity manafatranao. eny are anombokatsika fa rehefa misy risque manao interprétation na manao karazana cover zany hiran'olo loatran'io ary raha tsy tafavoaka tsara ndrizy mangafeo ane zany Barjon Osuza zany tena mangafeo zany ary mila risque be mihitsy zany manao karazana copie-coller amin'ny hiran'izy ireo satria le feo tena mahasamihafa azy ireo mihitsy ka nalaoko ny tapahana le satria tsy mila ezaka be le artista manao copie an'le sangan'asan'olona. Alefako ny original rehefa avy eo dia ahoana renikire any Sud reny nefa mbola tehaka foana no ataony vahoana ka mifaly miarahaba antsika am'izao andro alahady zao. Miala tsiny indrindra amin'ny fahatarana satria tena tsy afiango fa efa tamy 5 sasany maraina vao natory ankeo miasa saina am'ty raharaham-pireneny ty fivoriana lavareny amin'ny telo anao de efa misy manaitra, misy olana ary misy olana aty. Ny amony telefoniko zany nirehatra 24 heures sur 24 satria zay efa soa ihany fa zatra amin'ny hoe matory adiny 2 anatin'ny ray alina na adiny 3 farafabetsany efa zatra an'izay tao anatin'ny taona maromaro ary tena tsy afenina fa reraka nefa ny mbola misy zavatra tsy maintsy atao koa miprépare manomana n'itony émission tony tsy moramora satria androany tsika dia tsy maintsy misy zavatra tenenitsika tsy maintsy miainga amina document tsy maintsy miainga amina zavatra amina base d'information satria manahirana le miteniteny zavatra eto nefany tsy misy rappel amin'ny rappel des faits amin'ny rappel des faits FAITS amin'ny malagasy itsika mako mora manadino ary zay mihitsy ny définition natao hoe vahoaka na malagasy io na frantsay io na inona io ho an'ny olona manao sociologie de malala mihitsy hoe mora manadino zany atao hoe vahoaka. Ka andrano tsika dia resaka ny momba nyreto HCC manao tsy afenina fa fitondrana Jilamboto tena afaky-amboto mihitsy na vavy na lahy miala tsiny tsy mendriky no ajaina akory. Faharoa ny resaka ny tatasika ataotsika andrano dia momba ny atao hoe homme d'état na hoe homme d'état mahasamihafa ny homme d'état sy ny homme de l'état. De ny fahatelo de ny momba ny retim-panao politika manova ny tantara. De ny fahaefatra sady mifandray eo daholo zany 2, 3, 4 de ny resaka guerre politika nanomboka tamin'ny 72 sy ny guerre virale aty a Frantsa. Ndao ary anomboka ny tatasikatsika ny tatasikatsika moa zany de ny atao hoe mpitondra hoe ny définition ny tena le définition propre amin'ity ny vazaha lazaina le hoe sens de l'état na homme d'état eto de miala tsiny fa mety professeur Ranjevaka ma mety mahita ny dikany raha mba ao ry marika de mba anontanio raha prof hoe inona ny dikan'ny homme d'état amin'ny fa tsy hoe
tsy le mpitondra fanjakana akory ny tiako amaliana azy fa misy tena sens profond kokoa le hoe homme d'état satria ny antsoina hoe homme d'état zao dia takan'ireny Barack Obama reny, ry De Gaulle, malgré ny izay mety fotony ry Mitterrand, ry Nelson Mandela, ohatrohatran'izany zany ny Angela Merkel, Margaret Thatcher, tena azo isaina amin'ny hoe ratsan-tanana zany raha atao hoe ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao John Fitzgerald Kennedy izy koa izy teo tena azo isaina amin'ny ratsan-tanany comment il s'appelle Clinton, afaka misite maromaro nareo teo amin'ny tantara malagasy satria Madagasikara no resahana eto dia azo lazaina hoe vitsy nefa nisy zao ny définition hitondrantsika azy angambany aloha no ny famaritana azy no hitondrantsika azy. Oui, Muammar el-Kadhafi, homme d'état zany au feu de Bohémie, fa mbola tsy laza amin'ny malagasy aloha. Zao le izy misy vanim-potoana ao anatin'ny firenena tena hoe naraikitra ny rotaka ary tena rotaka dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra tena lehibe, tsy maintsy raisin'le mpitondra mba handehanana any amin'ny filaminana. Zay zany da définition amin'le rotaka ka izy atonga an'le firenena ilamina. Faharoa ny homme d'état koa dia mametraka signature amin'izany atao hoe fitondrana amin'ny alalana vision. Andraso aloha raisiko le teo voalohany le hoe décision any amin'ny filaminana. Faharoa le hoe mametraka dia ny tanana ao anatin'le tantaran'ny ilay firenena. Ary fahatelo dia ny sakrifisy tao anatin'ny fiainan'ny ilay mpitondra. Ny tenenitsika eto dia essentiellement ireo chef d'état. Misy ihany koa ny homme d'état izay tsy voatery ho filoham-pirenena fa mahavita zavatra misongadina ny ao anatin'ny raharaham-pirenena. Ny tena marina na amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny tena marina manko dia ny fitambaran'ireo telo ireo na efatra arakarak'izay définition hitanareo any fa tsy hoe tapitra eo akory ny définition-ny fa androany aloha ireo telo ireo no ataontsika. Ny fifandraisan'ireo ary ny dénominateur commun an'ireo dia ny intérêt général, intérêt de la nation.
Zany hoe tsy ho an'le olona manapa-kevitra mihitsy, tsy voatery ho an'le olona manapa-kevitra ny tombontsoa, fa ho an'ny vahoaka, ho an'ny firenena, ary ho tsaron'ny taranaka faramandimby mandrakizay. Averiko ihany. Ny dénominateur commun an'ireo, raha hanao définition zany atao hoe homme d'état zany ianao, dia ny dénominateur commun nany hoe ny iraisana, ny tanjona ao anatin'le izy dia ho an'ny vahoaka, ho an'ny firenena, ho an'ny ino izy teo, sarababe-bahoaka iray manontolo ao anatin'le firenena. Ankoatran'izay, raha fanapahan-kevitra knotanota dia tsy fanapahan-kevitra na homme d'état na hoe filoham-pirenena manana ny maha-izy azy, ary mendrika ho voasoratra ao anatin'ny tantara. Tadidin'ny afrikanina tsara mihitsy, surtout isika colonie française, rehefa nanao fialanatsiny officiel tamin'ny zavatra tsy nety nataon'ny frantsay tamin'ny colonisation, zany hoe ny acte de barbarie nataony ohatra hoe tany Algérie ohatra, indroa ny frantsay no niala tsiny. Nga Mitterrand moa dia nanao sasasy teny, ny nga Chirac tena nataony direct, ary ny nga Emmanuel Macron dia tena hoe nanaovany émission manokana, ary nazahoany vava tamin'ny vahoaka frantsay izay zavatra izay. Parametra faefatra zany, tsy voatery ho ao amin'le olona ao anatin'le firenena zay hitondrany ilay mpitondra firenena manana ny maha-izy azy, ihany koa no azo tombontsoa amin'ny zavatra zay mety, amin'izay décision mety ho raisiny na ho teneniny, fa mety ho firenena hafa ihany koa. Ohatra zao nga Poutine dia miteny hoe akatony ny vavanareo frantsay, fa tena marina raha miresaka anay momba ny Crimée nareo, dia mba miresaka anareo koa zay momba ny Îles Éparses, zay ihany ny malagasy. Dia tadidin'ny malagasy zany, ary fantatry ny malagasy zany, kanefa koa fantatry ny rosianina koa hoe, satria ilain'ny rosianina io toeran'io, io atao hoe Crimée io, ao anatin'ny stratégie de guerre na présence territoriale, dia nalainy ny annexeny, ary io zany ny anisan'ny hoe naveriny tamin'ny fédération russe, satria rehefa mipatitaka ny firaisana sovietika dia anisan'ny nialatra reny sy ny karazany, ary manomboka me tady ho hafahafa rehefa andeha an'ilay situation, satria Ukraine mandeha aty amin'ny firenena andrefana, dia eo zany manomboka misy zavatra miéchapper-ny rosianina, dia disons de cela, dia voatery tsy maintsy ny annexena la Crimée, dia teo zany nety tamin'ny vahoaka rosianina le izy. Izay zavatra izay zany no hitenenantsika hoe par définition, azafady azafady tompoko.
mbola manao émission a sa misy mainky ahoana fantena ahoana fantena miandry an'le dossier afaka enody avy eo ya miandry an'le dossier ya mialatsiny tompoko fa tanareo tsy maintsy raisiko zany antso zany satria zava-dehibe loatra le izy vetivety vetivety tompoko de zao tsy voatery ino ty izy teo ny raisany zany de hoe tombotsoa ho an'ny vahoaka ho an'ny firenena ho an'ny fiadanam-po fiadanam-panahy ho an'ny vahoaka sy ny firenena raha hijeritsika amin'ny tantarany ohatra hoe zany Afrique du Sud zany de nisy fanapahan-kevitra lehibe mihitsy ary tena nahagaga an'izao tontolo zao niraisin'izany atao Nelson Mandela zany mety tsy fantatsika malagasy fa tsara ihany ny malala nanaiky ary ny fandray tanana tamin'ny de Klerk Andriamatoa Nelson Mandela ary nanaiky hiara-iasa tamin'ny zava-dehibe mihitsy zany tao anatin'ny tantarany Afrique du Sud ary tena nanaiky na ny afrikanina fotsy hoditra na n'izao tontolo zao ara zany anisan'ny nazahoan'izy roa lahy ny prix Nobel de la paix fa ny tena marina azara mieritreritra hoe avec le recul tena mety reny manko tsy maintsy misy consultation misy entretien tena siora hoe ny laviny Nelson Mandela raha izy rery no nahazo an'izy fa tena izy roa lahy il y a un peu de Mandela zany tamin'iny hoe mba hisiny tena atao hoe paix sociale anakanana définitivement zany atao hoe ségrégation raciale eto ambonin'ny tany de alao Afrique du Sud ho modely dia ino dizy teo izahay roa lahy omena raha bon sanangaziko moa fa ny tena marina tena nampitolagaga an'izao tontolo zao zany hoe nanakatra anazy firy taona no mifandray tanana izy ary mifanoroka zava-dehibe tamin'ny tantaran'ny humanité fa tsy hoe Afrique du Sud rery zay décision ny Nelson Mandela zay maro tao amin'ny ary zao le izy koa ny fanapahan-kevitra tahaka zany de même degré zany toute proportion degré toute proportion gardée zay ho ataotsika ho azavaitsika koa ho an'ny Madagasikara rehefa avy eo de tsy maintsy misy foana mpanenjika ary indrindrindrindra ny tena manenjika anao de ny olona akaikinao hoe inona koa no anaovana an'ireny vendrana ary sur le coup ianao traiten'ny olona vendrana fa plus tard ianao vao tonga saina ny olona hoe tena endry kosa le filoham-pirenena tena enjany iny aive zany ny mariny aive zao le izy zao zavatra teneniko atsika tao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara rehefa anomboka hiditra natany amin'ny hoe fatongavana zany ray aman-dreny tsy fotony nga fibetsiranana le izy azafady tokoa aloha zava-tsara ny resaka fa natany amin'izany atao hoe ho filoham-pirenena malagasy voalohany ara de nisy foana ny olona ny sopatra ny nomination sy ny zavatra tokony ho izy sy tokony atao
ao anatin'le firenena. Tsy hoe ratsy na hoe tsara na hoe ahoana ny fitondrany Andriamatoa Philibert Tsiranana, efa miteny an'izany atao ty mipiro hoe j'ai eu une enfance dorée et heureuse grâce à ce monsieur. Tenina hoe dorée et heureuse, comblée aussi. Amin'ny telo maraina zay mbola entin'iray aman-dreninay mandeha tongotra, faly ery avy any Tambarinandriana na avy any Analakely, satria tsy azo atao mitondra tômôbilina tamin'izany rehefa tonga ny fetin'ny kermesy na ny podium, satria tsy hitanao ny ametrahana ny tômôbilinao fa vahoaka be. Nefa ny tena teo Akadifotsy Mandilaza mipetraka tany amin'ny tranon'ny dadabe anay, dia avy any Tambarinandriana mandeha tongotra tokoa amin'ny telo, faly ery ho lazaiko anareo. Avy any Ambatonakanga, avy any amin'le nenitoana izay, avy mijery Afimanga mandeha tongotra mody any Akadifotsy na matory any amin'ny Nenito, no sakafo matsiro moro. Ny tena tamin'izany mbola 4 taona, tena mahatsiaro fiadanana, ary tsy adiniko mandrakizay ny fiainana feno fiadanana tamin'izany atao hoe Philibert Tsiranana. Dia idiko ny farango sosona, ny tokony hitondra ny Madagasikara anie dia ny ray aman-dreny, ny tompokolahy Zafy-Mahove, adiniko le prénom ny mialatsiny tompoko, fa nisy tanana saina maloto nisabotehan'le izy, nisabotehan'le processus. Tany zany dia efa nanomboka io zavatra io. Tonga indray ny 72, raha ny tena marina anie mbola averoketo, tokony André Resampa, raha ny fifankazahoany Andriamatoa André Resampa sy Tsiranana Philibert no lazaina eto ary lasa mpifahavalo ary niady tanteraka, voatery gadraina ty izy teo tompokolahy André Resampa. Zany hoe raha teo amin'ny tantaran'i Madagasikara zany ny resahantsika, dia izay tantara izay koa niverina koa taty aoriana teo amin'ny Tsiranana zany sy Resampa, dia niverina indray le izy taty aoriana teo amin'ny Ratsiraka sy Pierrot Rajaonarivelo. Ny eny Andriamatoa Tsiranana influence-na lobbying matanjaka no nahatonga anazy voatery tsy maintsy nanagadra ny André Resampa. Fa rehefa tonga taty amin'ny Ratsiraka Didier izy, tsy lobbying fa plutôt décision familiale. Zay hoe tsy tiako bika, tsy tiako tare fotsiny zao. Tao anatin'ny armée totadidin'ny Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ty teniko ty hoe mialahy ianao anaty gouvernement, mbola tanora tamin'izany no niteny anazy, mbola velona izy iny. Hoy aho taminy hoe mialahy ianao anaty gouvernement fa tsy possible ianao ho candidat raha mbola mijanona anatin'ny gouvernement, fa ianao no tokony ho alternative na safidy ho an'ny Malagasy. Satria raha tamin'izay andro zay zany no nanana décision ana vrai homme d'état Andriamatoa Ratsiraka, dia tsy nandeha ary tsy niexiste akory zany atao hoe Ravalomanana, ary raha naka décision ana homme d'état koa Andriamatoa Ravalomanana, dia tsy niexiste akory izany Andry Rajoelina. Ny tiako atongavana zany ny tenenako an'izay zavatra izay, dia
mety tsy nisy akory zany hoe 72 raha ohatra tsy nisy an'ireto le malveillant ireto le olona ratsoloha zay tena nieritreritra mihitsy anakapoka an'izany atao hoe filiberytsiranana ka nahatonga an'le ray aman-dreny naka an'le hevitra diso zany hoe simba tany amin'le fanapahan-kevitra zany malgré hoe on avait eu une enfance dorée ilay fitondrany Andriamatoa filiberytsiranana nanomboka ny taona 60 ka hatramin'ny 72 zavatra kely fotsiny noho ny manipulation amin'ny faingan-tanana sy ny ratsoloha sy ny totakely androbaka nyity pouvoir dia nanjary niteniteny foana le ray aman-dreny hoe trakitraky zato arivo dia potika tanteraka mahomby de tahanazy zany hoe amin'ny zavatra tsy apozona zany dia potika ianao malgré hoe tena tsara ny fitondranao tao anatin'izany atao hoe fitondrany Andriamatoa amiral zany dia tokony hoe voaka tamin'ny grande porte izy fa nohon'le haine viscérale le iray koa moa maikamaika loatra haka an'le fitondrana tsy naharitra le vadiny zany hoe adym-behivavy zany tamin'izany andro rany aloha azavany resaka adym-behivavy tamin'izany andro rany no nahatonga ny Gamperora Jonarvelo tsy nomeny ngaratsiraka ny bénédiction hoe ianao no mandova ay marina fa mety teny aty aoriana ny olona hoe ny fanjakana tsy fandovana nefa ny zavatra rehetra zay natao ho an'ny Perora Jonarvelo tokoa ray aman-dreny izy zoky dia tena hoe le lalana atongavana any amin'ny firenena fa rehefa tena tonga amin'izay hoe ary mierika amin'izay ny olona hoe i Perrault zany no izy teo no vototra ny afera satria le izy tsy à sens unique le tort fa partagé fa teo zany no tokony s'interposer ny homme d'état zay teneniko hoe pour un rien dia vita le izy dia mba azonareo an-tsaina va ny dégâts mahazo ny firenena jusqu'à hatramin'izao nandalovany le olona tsisy mialatsiny fa Marc Ravalomanana tsy homme d'état mialatsiny fa Iandry Rajoelina tsy homme d'état ny décision niraisiny ratsiraka ny se représenter tamin'ny 2002 ce n'est pas une décision d'un vrai et d'un homme d'état alors azavy zay satria raha ny tena homme d'état izy dia réaliste izy pragmatika hoe zavatra betsaka no natao tamin'ity Perrault Jonarvelo ity ary anisan'ny angarana mihitsy zany Perrault Jonarvelo zany satria tena miformena ho tena ho futur filoham-pirenena na dia tsy nieritreritra an'izany ary Andriamatoa Ratsiraka Didier dia izay ny zavatra nitranga ary izay ny hitan'ny olona rehetra zany hoe tena voadona zany ny firenena noho le décision tsy nieto ohatray voadona le firenena tany amin'ny 1972 satria nanomboka teo koa ny déclin nahatonga ny Andriamatoa général Ramanantsoa ny teny hoe tsy afaka nijanona etsony fa raha sanatria mijanona eto dia maty aho na misy rotaka be eto amin'ny firenena première décision na homme d'état voalohany malagasy général Ramanantsoa nandefitra izy na dia efa nahazo ny caution ny malagasy ary izy na ny tany amin'ny malagasy izy hoe manaiky ve nareo fa izany hitondra amin'ny firenena eny ny malagasy fa rehefa nandeha sy niverina ny pression an'ireto le groupe n'olona mafy malveillant ratsoloha mpanimba firenena mpanotika firenena dia voaterina nipoka ngiarainy tandray moa an'le izy zany nanipoka izy décision ana tsy fantatritsika malagasy manko zany
Ary mila fantaritsika malagasy hoe ny démissionna ny général Ramanatsoa ary saika omeny ary tena hoe olona roa no omeny ny fitondrana de na Ratsiraka Didier na ny colonel Ratsimandrava. Dia izao décision faharoana homme d'état tao anatina tena atao hoe incertitude totale na hoe tena hoe au bord de la faillite mihitsy andeha any amin'ny guerre civile i Madagasikara satria nisy manipulation groupe ethnique tao anatin'le zavatra. Za manko raha te-teny eto aho dia manjary tenenina foana hoe tu fais une fixation sur ces gens-là fa tonga de azonareo ny zavatra teneniko tany zany de efa nanomboka na ny fanonganana n'André Anjafy mpanjakara de efa nisy tany nitaranaka ireo olon'ireo azafady tompoko ary mbola nitohy somary niampy ary taty amin'ny zany atao hoe général Ramanatsoa sy André Raissampaizana. De nisy zany na i Philippe Ratsiranana olona mifankatia tsara mifankary tsara voatery nampidina tsy voatery fa manipuler ny zalahy de lasa miady de nigadraina indray. Mbola maro ny vérité ho avokako momba n'izany atao hoe transition amin'ny ahoana ny natongavana processus natongavana tany amin'ny mouvement 13 mai 72 de ho azavaiko aminareo ary hoe nareo vao tonga saina hoe ay le mpianatra zany na ireto protaka manipuler complètement et totalement. Tsy andangamba mety ro lala raha ho teneniko hoe marina ve mety ro lala fa taminareo nandeha nidina nanitsana nanongana ny ray aman-dreny Philippe Ratsiranana mbola ariarefatra na ariarenina amin'ny frein bus marina ve tompoko fa tamin'izany andro rany mbola ariary folo ny kilao amin'ny vary fa vao napetraka reo ny fitondrana tamin'ny taona 20 de vao 570 de efa 350 ny kilao amin'ny vary ary ny lahatra ny malagasy. Il est temps de se dire la vérité. Ary tokony ho fantatry ny malagasy amin'izao fotoan'izao zany hoe la grosse manipulation elle a commencé depuis bien longtemps. Là ils sont au pouvoir maintenant. Azony ary tonga tamin'ny objectif an'izy ny farany. De eo tsika malagasy rehetra ny taraiky satria lasany amin'ny tsy falehany mihitsy le firenena. Ajireny hoe rehetra zavatra ataony dralahy azavaiko manko zany rehefa avy eo toizako zay natoko hoe mifampitohitohy io reo zavatra teneniko reo de ao anatiny eo nareo mandray hoe mbola tsaraina homme d'état quand les acteurs politiques personnalisent l'histoire, la vie de la nation par rapport amin'ny fenitsanga afa-tsy ny guerre politique sy ny guerre virale. De décision faharoa ana homme d'état malgré ny incertitude de paix malgré menace sy ny zavatra nitranga rehetra ary samy nalanitsika faut même pas au bout d'une semaine na tsy haiko firy jour après le gars, le grand monsieur, le grand homme d'état a été assassiné à cause de son engagement. Tsy mandahadidy mon général misoratra amin'ny tantaran'ny Madagasikara zany ary voasoratra tompoko zany hoe tsy maty hoe maty amin'ny tsisy dikany le olona fa voasoratra zay natao hoe homme d'état. Ny contraire zany raha ohatra zany ianao zao amin'izao fotoan'izao malheureusement moi j'ai vécu une enfance dorée comblée heureuse fa raha ohatra te hatsiaro amin'ny
ray aman-dreny filobery-tsiranana dia tsy maintsy mivoaka foana le hoe trakotrako zato arivo. Iresaka momba ny ray aman-dreny raha tsiraka didia dia hoe efa akaiky ny tonel ny taona 2000 an'ny tanora nefa zao mbola eo 2020 tsika. Ny filarana vary sy ny kara zay mahatonga le olona rehetra raha vao resaka hoe Didier Ratsiraka tonga dia lotika. Fa maninona raha vao resaka hoe Gabriel Ramanantsoa dia satria tsy fantatry ny zalahy. Resaka hoe André Resapo satria tsy fantatry ny zalahy dia tsy mahafantatra ny olona dia tsy miteny. Resaka hoe raha tsy mandrava tonga dia hoe tsy mandahadidy mon général et il a été assassiné. Zay nataoko aminareo marqué ao anatin'ny tantara. Ny to le zavatra tao anatin'ny ekipa anisan'ny namerina an'izany atao hoe Didier Ratsiraka zany ny tenako tompoko. Ampanetretena ny teneniko an'izany, tsy afaka mandaha an'izany izy ary tsy afaka mandaha an'izany koa ny ekipa. Mety hiteninareo ny accord de coopération. Misy olona maro mieritreritra, malagasy maro mieritreritra tompoko fa ny accord de coopération no anisan'ny nandravana an'iny, anisan'ny nampidi-doza ny malagasy. Zao lazaiko anareo tsy secret intsony ity fa misy antony ny zavatra rehetra matoa avoaka amin'izao fotoana izao. Misy lalana ity natongavana. Tsy anjarako ny tena an'izany androany fa zao no lazaiko anareo. Rehefa nandeha ny référendum momba ny hoe iza no manaiky fa hiala amin'ny la Frantsa Madagasikara. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Province iray ihany ary tao amin'ny capitale ihany ay tsakitsaky tsakitsaky fa tsy hoe tsakitsaky. Ary tao amin'ny capitale Madagasikara ihany no majorité nanaiky fa hiala amin'ny la Frantsa. Fa na ambanivohitra lavidavitra kely fotsiny ara. Ny tany amin'ny faritra dia majorité no nandà hoe tsy hiala amin'ny la Frantsa. Zany hoe nanaiky hijanona hiaraka amin'ny la Frantsa. Fa Antananarivo capitale ihany no nandà. Inona no dikan'izay raha eo amin'ny tantara dia samy mandray izay raisiny tsika fa inona ny manipulation tena atao amin'ny malagasy ary tena isaky ny misy zavatra mitranga dia la Frantsa indray io la Frantsa foana ny diso zany ao anatin'le film na ry zalahy raha manao ny ataony dia la Frantsa ihany mangalatra ry zalahy manodikodina ny zavatra ny harem-pirenena dia la Frantsa ihany mangalatra zany. Tena teneniko anareo tao anatin'ny tsy professoral Berzafy indray ny diso amin'ity zafady tompoko fa tao anatin'ny fitondrany professoral Berzafy dia nisy olona tompoko candidat sénateur olona amin'izao fotoana izao dia tena nanapotika an'izany atao hoe siramamy zany. Io olona io dia mahazo autorisation tsy mandoa droit d'accès izy manafatra siramamy ary mbola mora lavitra noho ny siramamy. Ny siramamy potika ary fahity siramamy tompoko tsy nalo vola intsony na izay zao ary mbola misy volanay ao anatin'ny siramamy ao amina miliary. Comme par hasard ny ento Fleury Rakotomalala tsisy paye, ny eny Sodirex paye 67 milliards dia navitany Sodirex tranobe. Ny ento Fleury Rakotomalala tsisy paye. Atahoana fa zay le zavatra mitranga. Misy an'izany. Zao troisième décision d'un homme d'État. Tonga ny empêchement. Tao anatin' zany atao hoe namerina zany Didier Ratsiraka zany no ny tenako.
donc fantatro tsara ny zavatra mitranga. Tena azo ny profesera Zafy Albert Toko nanao ko aloha hoe aravaiko ny assemblée araky ny teninga seza Zafy Mahovy iny hoe afaka nanao an'izany izy ovaiko ny HCC fa izao le izy nahatsapa ny ray aman-dreny Albert Zafy fa laoka izany miala toy izay ny firenena potika ka hiady satria ny majorité tamin'izany tsy dia nazavazava araky ny tenin'ny Ratsirahonana hoe tsy nanana majorité absolue izy ary ireto député koa rehefa naheno araky ny tenin'ny seza Zafy Mahova hoe natahotra ho ravaina ny assemblée tato ambadika koa nisy olona mifinanse pepetafra angamba zany hoe be dia be zany le paramètre natonga an'ireto le député andeha ho any amin'le empêchement dia raha ohatra fitondram-panjakana jilamboto takany amin'izao fotoana izao zay mahita hoe ity Sénat zay mijoro amin'izao fotoana izao ity dia tsy miservira anazy mihitsy ao anatin'izay zavatra mety ho ataony sy ny ratsy ataony satria mamaky batsilana le Sénat dia ravaina professeur Albert Zafy Toko tsy nanao an'izany ampahendrena ny elany ary nanekeny ny empêchement. Firy ny kritika anazy ny tena zany faly aty ambadika hoe bon andeha élection zany ho tafaverina ny jokera ny flou nafinaritra amin'ny tena tamin'izany tsy aveniko Ratsiraka ny nafinaritra tamin'izany fa tsy nanakana nandeha namitra-pihavanana tany amin'ny professeur taoriana kelin'izay satria tsapako fa zany olo izany tena ozy zao hoe non Fleury ndanela marantona amin'ny professeur Albert Zafy fa c'est quand même un grand adosoana eo amin'ny tantara raha tsy manatona an'le grand ela dia lasa koa nanatona anazy ary nilaza taminy tena hoe zao ny zavatra natao zao ny zavatra nataoko tohana kely izy tamin'izany fa nondraisiny dia nanomboka teo mifampitondra ohatran'ny ray aman-dreny sy zanaka izay tsy laza ny détail fa maro le izy fa zay homme d'état professeur Albert Zafy Toko tsy iny décision empêchement iny ihany fa ny démocratie koa zay no natonga ana ny teny antsika malagasy ho ary ao anatin'izany koa ny tenako tompoko ampanetretena ary manamely tena mihitsy amin'izany tsy maninona zany rehefa diso dia diso ary ifonako eo anatrehan'ny tantara ifonako tanterako anatrehan'ny tantara izao no lazaiko anareo nametraka an'izany démocratie izany koa iny ray aman-dreny inona ny opatsiazo ny professeur Albert Zafy nanakatra olona fa izy tamin'ny andron'ny CRN rery raha tsy diso ny fitadidiako na hoe tao anatin'ny fitondrana Andriamatoa Albert Zafy no tsy nisy gadra politika ny teny Andriamatoa Serge Zafy Mahova hoe izao miliara ny détournement tratranay mariny io tompoko mariny io azao koa tsy niteny kosa nefa Andriamatoa Zafy Mahova hoe nisy koa détournement tao anatin'ny fitondran'ny professeur zay tsy fantatry professeur akory fefa tery amin'ny fasafasa tamin'ny vahoaka izy petafa ny Didier Ratsiraka izy hoe ahoana ny sodiato io teo tsy voatapona ny dominy hoe aitoko moa misy an'izany nierikerika le ray aman-dreny ohatran'ny tady sekoro
anisany tsy nahalany azy iny afery. Tiako tenenina anareo de zao, nisy zany atao hoe fonds subsaharien zany, 2 millions et 2 millions de dollars ny vola niodina tao ary tsy hita. Rehefa tonga ny fisamborana, rehefa tonga teo amin'ny fitondrana zay, il a suffit, rehefa convoqué le raha namana anisany nanodina an'izany, il a suffi qu'il a rencontré le premier ministre de l'époque, de nilamina tao le zavatra, sady mpamoaka zany eto, de nilamina tao ny cause sy ny zavatra, fa ny vola tsy hita ihany. Takan'izany toy le tracteur amanjatony tamin'ny androny Miaravalimanana, amina million de dollars koa ny tao, tsy hita ihany koa ny nanodonan'le tanora anankiray azy hatramin'izao. Amina million, amina milliard maromaro izy Andriamatoa Sedra Zafinahova. De zao izy proposition anay, proposition professeur hoe manao investissement nareo, avereno aty Madagasikara reo voloreo. Marina zany to. Fa izay koa no anisany ny accéléré nahatonga an'ireto tsy valahara. Ny tena zany ny tolona mahitsy, hay any ambadika any misy an'izany revo zany, tonga an'ireto tsy valahara sponsorisé ary name vola an'ireto empêchement, amin'ity empêchement. Nindro kely ao anatin'le tantara rahalahy Sedra amin'le tantarainao de zao. Niteny ianao hoe amin'io ny tafika mbola aty aminay, ary ny lehibeany niara nivory taminay, nafenina tao anaty tomobile hoy ianao. Fa naninona tokoko ny nafenina? Raha mbola teo amin'ny fitondrana, de azo atao tsara mihitsy ny mivory any amin'ny birao na any amin'ny tokantranon'ny Sedra Zafinahova. Fa nafenina satria izay ny exigence an'ireto lehibean'ny tafika. Amin'ny orory zanahy efa misabaka. Mialatrina ny akama fa fotoana famoahana marina zao. Efa misabaka izy amin'io dada. Efa sady tsy any aminareo izy, satria izy malala hoe jereny le Antananarivo. Ianao ihany no niteny 12% ny électorat. Ary mafana be Antananarivo tamin'izany. De efa nandray roa ny tafika, mivory atsy izy, de mivory aroa, dia ze misy ny forsa, misy ny vahoaka niarahany. Antananarivo tamin'ireny nafana, amerina ny Ratsiraka, voaterin'ny tafika nanaraka ny Ratsiraka. Didier. Tiako tenenina aminao, rehefa voatery tsy maintsy niteny Ratsirahonana io hoe, la Fleury niteny hoe tsy lany Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'ny 97, satria inona ny antony? Nanao pression ny tafika, ary anisany ireo londohany maromaro namoaka an'izany vavy zany hoe tsy mila ny professeur intsony zay, malgré le hoe caricature, na tsy hoe caricature fa le profil ana homme d'état le ray aman-dreny rehefa tsy laniko izy ny 97, aza adino fa amin'ny 20, efa nisy fity ary mivoaka ny vaovao hoe professeur Albert Zafy ny lany taiko ny lany, ny zoma an'io ivoahany an'io. Fa naninona ny natao zomaly amoahana an'le décision? Tiako tenenina amintsika zany de zao, ny tafika malagasy
dia tsy tamin'io andro ihany no misabaka fa efa hatrin'ny ela toko olombelona ihany koa izy ireo ka malala hoe efa tsy antsony ty dia solicité izy ary amin'ny ilany hoe azavoaka ny laisa amin'ny miaramila zao natao ny laisany négociation politique zany le izy en vue ana paix sociale amin'ny voalohany zay vao intérêt satria tsy maintsy miaro mivady aman-janany koa ireo tafiko ireo mipetraka any amin'ny vahoaka mivady aman-janako ireo tafiko ireo ohatran'izay koa le ACC zany hoe misy zavatra tena tsy mandeha araky ny tenin'Ngary Rivotra Kotovao ao amin'le firenena hoe lasa fiarovana ny hoe lasatsy le forsa de mifindratsy le forsa de makatsy le forsa de tsisy zavatra rationnel intsony tena marina zany to tsisy zavatra rationnel fa hoe ilay vahoaka no hoe io efa mirongatra ny vahoaka de lasa ny fonction iny le izy zao ry vahoaka malagasy ianao ny tompon'ny hery fa mino aho fa aoriana kely tsy ho voafitaka intsony ianao fa hatreto aloha nanomboka tany amin'ny taona 1995 mandrakitiny androany dia voafitaka foana ianao ary fitahan'ny fangatanana sy ny fakamboto ino tsara ny le zavatra le nataony Serge Mahovy io sotra n'Andriamanitra efa nilazaiko izay ny anjara andraikitra zay mainty nindaisiko tao anatin'ny raharaham-pirenena ary mbola misy maro koa nefa ny atononiko ary avoakako y compris ny tenako fa rehefa mieno an'io fanazavana io anao de misy tsy tononona ny anarana fa maninona zay no ity zavatra tony tsy devoir de mémoire tompoko mialatsiny ny devoir de mémoire zany de tantara zany histoire zany ny histoire sady tsy azo ovaina no tsy azo personnalisena zany hoe travail ana politique io zavatra io rehefa mitantara ianao de tsy maintsy raha ohatra raisinao dans le cadre ny hoe histoire l'izy de vous devez raconter narrer les faits historiques tels qu'ils sont donc atao am'le hiteny ianao zany hoe devoir de mémoire de mialatsina tokoa fa tsy zay le izy fa raha devoir de mémoire io de voatonona teo daholo ary fotoana mihitsy zao tokony hanonana jereo ny raha ohatra zany le détournement rehetrarehetra de tokony navoaka reto aby anisany voatorotoroka tamin'izany izy aby ny tao aorianany empêchement miaramila koa tao ny député tao Ravony Fransiska tao Ratsirahonana tao Ratsiraka Didier tao aleo lazainy zany inona mampatahotra ilazana zany amin'ny tanora misy zavatra dossier mamay be lazainareo ao tsy lazaina amin'ny vahoaka malagasy fa maninona manao auto censure nareo nefa nareo milaza hoe ilaina milaza maro ilaina manao transparence asianareo censure ny devoir de mémoire an'le olona efa maty ary tokony nomena voninahitra ary apasanary olon-dehibe amin'ny firenena zany afeninareo ny tantara rehefa matahotra nareo ilazana hoe izatra na zaroa na izao de aza mitantara
fa vao maika manimba ny sain'ny olona. Ao dia lasa mialatsiny tena anisan'ny tena nampalahelo ary natezitra amin'ny professeur Albert Zafy. Za tena olona tsisy dikany tena teneniko zany mbola tanora tamin'izany resaka tamin'izany tamin'ny voalohany. Fa tena hitako ary tsapako tao anaty ary zay ny tiavako an'le rangahy iny, tiavako an'iny ray aman-dreny iny. Hitako ary tena tsapako tao anatin'ny masony. Fa tena nalahelo izy amin'ny resaka rova Manjakamiadana io. Ka voatery verifiako daholo hoe marina tokoa ve fa tamin'ny 4 sasany maraina izy nijery an'io. Marina tokoa. Zany vérité historique navoakan'ny Serge Zafy Mahova aloha isaorana azy. Tsy critique ty teneniko ty Serge fa fandraisana andraikitra eo anatrehan'ny firenena. Quand on se veut être grand, on ne se limite pas et on se fait pas limiter. Misy ligne jaune tsy maintsy franchisenao. Fa tsy ny grand tsy matahotra no faty tompoko. Mialatsiny ny grand tsy matahotra ny gadra. Maninona lasa ohatrany vita voakobokobona fotsiny ny resaka nandorony rova ny andray zany ny malagasy. Fa am'izao izy lasa eto zany tsika tonga amin'le personnalisena le tantaran'le malagasy, le zavatra mitranga. Atao amin'le 3e point zany tsika eto. En même temps homme d'état zany eo. Personnalisena là les faits historiques. Aloka ay raha ny hainao ny professeur Ranjeva tsy niditra kafoy azy. Il est resté technique. Satria fatany fa mamay be io dossier zavatra resahanareo io. Mila mamoaka an'le tantara ilain'ny malagasy zany hoe ahoana tokoa moa natongavana amin'izany atao hoe tonga aty amin'ny fotaka Andradjel Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy processus efa ela niainga io. Voalaza an'le aizako anatin'izao zavatra ataonareo zao dia misy olona pilotena fotsiny hoe andoko anareo saratsirahonana. Dia nandra ve ny olona e? C'est enfantin. Mialatsiny manjary zavatra noble dia lasa ratsirahonana sy Serge Zafy Mahova indray nodokafanao anatin'le raharaha nefa devoir de mémoire an'le professeur Albert Zafy le izy. Makaleo mianao an'le olona le boy mainty jobojobo iny nareo roalahy indray voadoka. Dia nefa nareo mitsamy misy dossier mamay be resaka rova. Nakaizy voately tsy ao anatin'le devoir de mémoire. Nefa le ray aman-dreny voendrikendrika tamin'izany andro hoe ny ray aman-dreny Albert Zafy, ny ray aman-dreny Ratsiraka no nandoro an'io. Mais non, arrêtez, ajanony zany. Zay ny mahatonga ana amin'ny teny hoe les acteurs politiques personnalisendra le tantara par rapport amin'ny zavatra zay mety eritreretiny sy zavatra manjo anazy. Quand on veut être grand, il faut franchir la ligne jaune. On n'a pas peur de mourir, on n'a pas peur de se faire arrêter. Voilà ce qui définit les grands hommes, les hommes d'État. Le professeur Zafy Albert, quand il a pris la décision, et quelque empêchement io, faloza miala moramora, averiko ny fonds spéciaux. C'était un homme qui n'avait pas peur d'être critiqué par ses pairs. Et on a vu, il a été trahi par ses pairs. Après, PAIR, io zany est. Critiqué anazy daholo ny olona rehetra avy ao. Ne vendrany hoe io zao sy ny karazana. Aty aoriana aty amin'ny elaela voakopy daholo tena c'était quand même c'était vraiment un grand homme. La preuve izy nody mandry iny nalahelo daholo Antananarivo. Eo Antananarivo vao tonga saina. Zany hoe enao zany mieritseritra anao fa grand ary ho teo grand
ao anatin'ny tantara sy mifandraisana didy amin'ny firenena dia misy sakrifisy ato amin'le troisième point le teneniko zay mametraka dia-tanana manametraka dia-tanana atao anatin'ny firenena zany professeur Albert Zafy zany toko ary voninahitra ao aho no andraisako fitenenana hoe anazavako amin'izany amintsika malagasy amin'izao fotoan'izao. Professeur Albert Zafy no lazainy ry zalàndray nidokafan'le olona piloteny. Zany a tokony ho fantatritsika malagasy zany rehefa misy zavatra ohatran'ireny dia misy olona foana tsy maintsy manao culte de personnalité. C'est triste. C'est vraiment triste. Et c'est pathétique. Voakobokobona fotsiny le hoe ile ray amin'ny fasy eto ane nandorony rova le ray mitantara an'ity ny tokony hitantara hoe zao aby ny zavatra any dia anjaran'ilay le anankiray miaro ny tenany. Fa lasa nilamindamina teo fotsiny dia hoe manahirana raha tononona, manahirana raha izao dia lasa fivorian'ny samy sakaletaka zany. Dia mody miafina ambadiky n'le hoe fihavanam-pirenena. Fihavanam-pirenena. Troisième décision d'homme d'État. Zany hoe Gabriel Ramanatsoa Ratsimandrava professeur Albert Zafy. Fa nisy olona anankiray koa ny tsy hitantsika. Zao daholo vao mahita hoe hoay le ty le rikina vita ino ty teo pipeline dia sandohan'ny olona fotsiny hoe Asangian-Rajol presque 200 kilomètres. Le rina vitan'ny RN mialy atao Vaingan-drano miakatra midina ny nino izy teo Fort Dauphin vitan'le rika ny lalan'ity Vosininy Akary sy ny karazana. Ingarivo no niteny hoe président inona ny anankenao andravanana io gouvernement io fa tsy zany no niteny an'izany. Taitra be anahena n'inony tamin'ny Zoma ho le aza. Dia zao no navalin'le Kofboy hoe za tsy te hampisy raha mandrika eto amin'ny firenena. Aleoko ekeno. Azonao atao mihitsy ane no miziriziry sy mampiasa ny miaramila sy ny karazany. Tsy ao ile raha namana. Afoezo ny gouvernementanao fa tsy tokony ny mandahanao. Fa tokony andeha any amin'ny fifidianana maika tsika. Député 370 mitondra vatapatana sasany dia nanaiky ilay kely. Quatrième décision d'homme d'État. Raha niziriziry tokoa zany Aera Dionary tamin'iny fandravana gouvernementa izay nizirozin'ny Tim sy Mapara niaraka midina teny Nalakely iny dia inona ny zavatra nitranga tao Antananarivo. Il était dans ses droits. Saingy zao le haute cour constitutionnelle efa nisinfiltre tao ry Ratsirahonana sy ny karazany toujours Ratsirahonana. Il est toujours là quand ça va aller dans la merde. Désolé du terme. Là où il y a la signature de Ratsirahonana, là où il y a Madagascar miletika anaty lavaka. Jereo ny tantara amin'ny Madagasikara. Nandefitra le bandy. Nandefitra le filoham-pirenena. Zany hoe raha atao zany amin'ny tantara amin'ny Madagasikara dia olona efatra no atao hoe homme d'État teto. Fa saingy zao tsisy natsapa ary tsisy nahita hoe
homme d'état tokoa reo olona. Fa matetika rehefa tena vita tsy mitseo ny zava-doza, dia eo vao mahatsapa amin'ny malagasy fa hoe tena diso lalantsika, dona tamin'ny rindrinitsika. Hoy nanontany tamin'ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina rehefa famela heloko zay, adiniko foana ny tantaranareo tamin'ity. Inona ho any nampitomany anao tamin'le androny ianao andeha andamo palais? Dia zao tsara ny navanina. Ary zay no nahatonga anahy nanadino ny tantaran'ilay izy fa fotoana hitantaraina anazy zao. Nalahelo aho ozy izy tamin'ny vava rehetra nanaovana anay. Fa zay lefitra ao ozy izy. Averiko tsara. Nalahelo aho ozy izy tamin'ny vava nanaovana anay rehetra. Satria sady nopainy zay, diaboliseny zay, mivady aman-janako izy. Fa nampalahelo aho kokoa izy ary tena tsinjoko teo izy. Nazara gaga ozy, zany e lehilahy ozy izy. Mpiara-mitolona tamin'ny Monja Jaune, tokola Monja Jaune anie zaho ozy tamin'izaho mbola mpianatra. Dikan'izany mafy lokoa zaho. Fa tsinjoko teo ny hazo an'i Madagasikara hoe andalo isy zava-doza hitranga eto amin'ny firenena. Submergen'izay alahelo rehetra aho izy dia tsy tarako ny ranomasoko. Un grand, il n'hésite pas à pleurer devant son peuple. Bref, moralité ho an'ny taranaka teo aoriana. Fikafika, maimbomaimbo, io hoe tsy lazaina, fampiaro le rony. Any mihitsy eny mahatonga anahako amin'ny teny amin'ity niny ity e. Oka zay tabla razy mihitsy rangahy. Leo andreo le mpanao politika le miteny sy miseho isan'andro reo tsika. Mifampiaro le rony. Tsy teneniny ihany, tsy avoaka ty fa manahirana ty. Ny sasany nefa efa ady da vita inona tsony. Mifampiaro le rony. Mialatsiny aho. Tsy afaka ny teny an'izany zavatra teneniko izany tompoko. Raha ohatra ka misy zavatra na raharaha mampifaningoningotra anahy amin'ny firenena. Sy na hoe zavatra maloto natao tamin'ny firenena, na tamin'ny atao hoe asa natao tamin'ny fanjakana, tsy afaka tompoko. Dikan'izany ianao matahotra isaky ny teny zavatra io. Na i Serge Razafimahova, na iza, aty ambadika aty, mpiaraka amiko aty. Raha sakaletra ka nankatahotra amin'ny zavatra tsisy dikany ianao, dia dikan'izay fa ho sakaletraka mandrakizay zany ianao nankatahotra. Ary jamais ianao homme d'état. Betsaka ny zavatra tsy maintsy atsikafona, ary tsy maintsy lazaina amin'ny taranaka fanamandiny ao Madagasikara. Ka na olona tiako ara, tena apprécier koa zany Ratsiraka Didier zany, tena teneniko aminareo zany. C'est pas une déclaration d'amour. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Fa rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy avoaka eto. Na izy. Raha atao zany ny famitinana amin'izay zavatra rehetra zay, nanana volamentsika fa tsy haintsika malagasy nametraka azy tamin'ny toerana. Ndresaka ary nifandray tamin'izany Pierrot Rajaonarivelo zany. C'est pour ça qu'il ne peut pas être grand. Parce qu'il n'a pas franchi la ligne jaune.
intelo zay na inefatra mivory. Tao amin'ny le méridien de Montparnasse mbola nisy izy tamin'izany. Le méridien Porte-Maillot. Tao amin'ny Novotel La Défense. Tao amin'ny Braon faravakely intelo n'inefatra. Qu'il n'a pas voulu franchir la ligne jaune. Dia zao izy sady tsy solution izy tsy problema ho an'ny firenena. Dia lasa inona ny zavatra ataony amin'izao? Lasa izy indray no manao séduction, opération de séduction any amin'ny Andry Rajoelina. Pourtant c'est un grand, entre parenthèses. Le gars, il a la gueule, il avait le profil d'un vrai chef d'État. La carrure, le background. Il n'a pas osé. Quitte ce gouvernement. Miomana ela dia miala izy. Nao ela moa zay miala tsiny fa izy no nametraka an'izay hoe ataovy ela fa tsy olana. Mahay tenisy be iny a. Mino aho fa tsy ho teritra izy tataraiko zany. Fa raha mety saha kely angambany izy tamin'izay andray, tsy nisy ho azy any Ravalomanana izany. Tokony tsy nisy akory zany Andry Rajoelina zany. Tena hoe very, tena mampalahelo le firenena. Fa adim-behivavy tamin'ny taona nanomboka teo amin'ny 20 teo, 1970, rehefa hiresaka amin'izay momba ny hoe succession any Andriamatoa Ratsiraka Didier no anisany nahapotika ny firenena. Ka nisy iny zany atao hoe Marc Ravalomanana natongavana teo amin'ny Andry Rajoelina. Marc Ravalomanana tsy hoe nanapotika firenena hoe ahoana? Azafady a. Navita ny développer an'le firenena izy ary napiakatra an'le firenena malgré jadona napetrany izy satria napety an'le malagasy le izy. Le premier mandat de Marc Ravalomanana a été vraiment l'idéal pour le pays. Alors zay kosa hazava. Na dia nanohatra anazy ary za tamin'izany. Marina ho marina foana, tsy azo lavina. C'était vraiment hoe tena niasa le bandy ary tena nazarina anaiky hoe tena mbadady ty bandy. Fa rehefa nanomboka nanao an'ity lasa autoritaire be satria il était victime de ses propres exploits. Niakatra tao amin'ny lohany izy tena navita. Unilatéralement tsisy appel d'offre izy lasa izy mividy avion fanoloana. Gadrainy ny olona manao concurrence aminy amin'izay anormal tonga dia naboarin'ny olona ny kaopy. Eo zany le izy. Zay no nahatonga azy lasa tsy grand. Ny grand tsy mitsoaka hoe iny fa lasa mitsoaka amin'ny fiaramanidina tangina Gaulle fa mialao amin'le palais. Zany le izy. Ny grand tsy hoe mialao iavoloha dia voatery mipirina ny Tamatavy mitsoaka. Dia mety hiteny amiko nareo dia i Andry Rajoelina zany avoany. Ny grand tsy manapotika firenena. Ny grand tsy mipoerapoera. Ny grand manana humilité. Tsy isaky mihetsika anao dia manao kravaty tsara mainga be ohatra zany, mihaja be ohatra ny tsikasin-dalitra ataony io, ny volo gel tsara isan'andro. Tsy grand zany e. Décision raisinao tsisy mandeha amin'jelony. Tsy grand zany. Nampitaiko amintsika tanora zany andaso ho alefako manko le izy fa anjary tsentsika le izy hoe inona dia olona saiko daholo amin'izay. Inona manodidina zay rehetrarehetra zay. Tsara fantatra ihany zany le contexte nisy teto Madagasikara.
voalohany tsara mazava amintsika fa tamin'ny resaka finance publique mitsosa ivelany Madagasikara tamin'izay fotoan'izay 3 milliards 900 millions de dollars teo eo dette extérieure à Madagascar. Dette intérieure à Madagascar en fonction fomba andraisana azy entre 2 à 2 milliards 400 millions de dollars. Misy fandraisana manko les dettes extérieures en partie sy le dette interne. Fa tsika tsy resaka zay ny roa alentsika eto fa ny tsara fantatsareo dia zao ny détournement nisy teto amin'ny firenena tamin'izay fotoan'izay satria rehefa nanao zany audit ny entreprise publique dia hitako fa misy lien tamin'ny resaka dette extérieure le entreprise publique dia rehefa nanao le audit ny finance publique tsy zany nanao azy fa zany supervisé azy ny détournement entre 5 à 10 millions de dollars misy 700 eo ny olona voaroaroy ao anaty dossier mety misy olona roa mety misy olona 10 mety misy olona 20 ny olona nanodina ny ohatra 10 millions de dollars misy tao amin'ny 200 zany daholo zany ny environnement nisy ny assainissement ny finance publique inona ny tsaka ho ataon'ny président Zafy Albert reo olona reo tsaka ho asaina tany amin'ny palais d'état ny avoloa novembre 1996 inona ny tsaka hifanarahana tsaka ny fanarahana dia hoe matonareo voasy eto nareo ny arivo ao zany nisan'ny olona matonareo voasy eto dia misy dossier avokoa kasika anareo io dossier io misy olona be dia be tsy ampozinareo fa tsy hoe rehefa mahita costume 3 pièces nareo dia madio avokoa misy vahiny io misy malagasy intsika zay tsy rehefa mahita costume 3 pièces nareo tout ce qui brille ozy mivazaha dia hoe de l'or ozy tsika gasy tsy zay io ireny le mody mihaja sy madio lamba le fanafinafiny mihitsy mitompona ndraikitra amin'io fa mbola niampy ary io dossier lazainy Ngasera Zafy-Mahovy io rehefa vita koa ny fitondrany professeur satria nisy zavatra koa tsy nilamina natao niveau aty amin'ny niveau ana ministera niaraka tamina ministra atokisan'ny professeur napetraka teo ny fonds subsahariens entiers des millions et des millions de dollars mino fa tsy andahan'izay serge ary tokony lazaina koa zany satria zany ko anisan'ny tena nampiongana ny professeur Albert Zafy ka tsy nahazahoany popularité teto Taninarivo. Misy karana, misy frantsay, misy sinoa, misy gasy tafiditra ao anatin'izany dossier zany. Ny tsara zava amintsika hoe zay le environnement. Zay manko lereo le opérateur reo zany misy karana, misy vazaha, misy gasy no anisan'ny financier ny opération empêchement zay ny tiany lazaina eto fa sady malahelo moa izy ao anatin'le mitantara satria zao kosa aloha ninona lazaina aloha tsy teny toizatsika le dilina zany tsaka ataon'ny président Zafy zavatra tsotra hoe amena herin-taona ny olona rehetra vao kitikitika hoe anao réinvestissement eto Madagasikara zany hoe novembre 96 zany tsaka atao février 31 décembre 97 amin'ny 12 farafatarany tsy maintsy manao investissement zay olona tsy manao investissement dia mahazo fanasana any am-pikajana mandra-pahampiandry any fitsarana tsy tanteraka io noho le zavatra nitranga tamin'ny firenena ndao tsika hieno amin'ny izy andray zao Garatsiraonana dia ino ny teniny momba antsika avy eo préciseko aminareo ny vérité tsy mamety fa marina ny lazaiko zava-misy ny lazaiko za tsy mamely hoe namandreo tsy ao anatin'izay zany fa hoe tsy azo natao hoe zany à cette époque là
Zay ny problema. De le izy zany de natemo le izy hoe io sopetrany zay no lazaiko hoe tamin'iny fotoan'andro ino ny lotokoro zany tena politise indrindra. Ary mieritseritra hoe nanaovan'ny Davio-Tsikavonay tamin'izany fotoan'andro. Niopa tsy opa, ny fanaratsiana tsy fanaratsiana, masina tamin'izany. Satria hoe reo partisan président zany, deputeo tanteraka mihitsy reo amin'izay fandeha. Satria mazava ho azy fa sakotra hoe président Notokoro. Zay ny lazaiko masy tamin'ny interviewko tamin'ny TV Plus. Hoy zany raha tsy zany président Notokoro. Mety ho lany président république hoe président zany. Satria eto no avy tamin'ny fifidianana 1997. Tsy zany hoe miteneny ity fa angamba misy fantanareo hoe misy olo malaza amin'izao fotoana izao miteneny zany. Hoangana izy nanao an'izay tamin'ny herin'ny lahady angamba mandrafidisa tamin'ny lahady. Tamin'ny lahady mihitsy. Hoe tsy lany président Ratsiraka tamin'ny 1997. Tsy lany. Tsy zany ny teny ho aho. Fa verité to ny teniny. Tsy lany président Ratsiraka tamin'ny 1997. Zao le izy zay manko misy toetratsika malagasy amin'ny zavatra atao. Voaveriko tsara manko le zavatra teneniny eo rehefa avy eo. Fa izaho no teneniny eo. Zany hoe rehefa misy mampety azy zany le zavatra teneniko, ary ny zavatra mahafinaritra aloha zany ho atsika amin'ity fandaharana ity dia mihaino antsika ihany ry zalaka io. Ry zalahy mihaino antsika zany. Tsy ilaina akory ianao miteny manao clin d'œil milaza hoe malaza be. Io raha namana io. Tsy le malaza amin'ny mahafatifaty anay fa ny fahamoahanay ny zavatra tokony avoaka ho fantatry ny malagasy mba tsy hiverenany aminareo tsony. Efa fantatray ary efa avoakanay ny zavatra ketrika ataonareo amin'izao fotoana izao. Mody alefa ravaina ny azy mba tena tsy rariny zany. Any amin'ny propagande nareo dia milaza hoe budgétivore le Sénat. Fa ravaina io tsy maintsy ravaina. Tena zany natao hoe kaparanjo sy fitaka goavana. Takan'ny hoe mangary paosy zany. Angaronao ny paosin'le olona eo amason'le olona eo. Fitahanao le olona eo am-pitsanganana eo. Varotra ikiraiky zany. Dia lazainao hoe mba azahoanao vato 1 na 2% na 3%. En plus, dia ravaitsika ny Sénat fa budgétivore. Feno filoham-pirenena mihitsy ny tena budgétivore. Tsy niodina akory ny taona izy indray tia no misisika ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka hanao élection sénateur. C'est le monde à l'envers. Le zavatra teneniko amintsika. C'est le monde à l'envers. Fa inona ihany ny zavatra atokisana amin'ity andro radiolina ity Dia zao, mety amin'ny Ratsirahonana ny teniko zany hoe tsy lany Didier Ratsiraka tamin'ny 97. Dia lazainy izy se l'approprie. Zao zavatra teneniko atsika. Voaveriko io rehefa avy eo ianonareo. Miteny izy hoe raha tsy izy ny filohan'ny HCC dia mety ho lany filoham-pirenena ve ny Andriamatoa ny Ray aman-dreny Albert Zafy tamin'ny 92. Ratsirahonana tompoko Norbert Lala Ratsirahonana tsy manao zavatra gratuit. Hatramin'ny nananganany na nidirany tao anatin'izany atao politika izany.
tsy manao zavatrakraty. Tenany izy indirectement anatin'ny émission io hoe misy fanarahana, misy fandeferana. Azadino fa ny professeur Albert Zafy anie no nommé an'Andriamatoa Ratsirahonana contre vents et marées au premier ministre. De lasa izy nanao candidat ny concurrencé an'Andriamatoa Albert Zafy. Il a rien fait pour que le professeur Albert Zafy soit retenu, sinon élu. Fa inona no nataon'ny Ratsirahonana? Par personne interposée, ary mbola velona ny olona niteny an'ity. Na radidy lesiny laneo na iny professeur dia samy eo tsika, efa samy meko volo reo. Ny sponsoriseny zany tamin'ny tanakavia ny professeur Albert Zafy, ny sponsoriseny koa ny Ratsiraka tamin'ny tanakavanana. Fa ny zavatra adino ny tanteraka dia zao, ireo olona roa samy convaincu fa ny fitahany ity Nosfera na i Rasputin. Ary tsisy nome azy na ndray tonga eo. C'était évident. La preuve, tsy nomeny Andriamatoa Ratsiraka ho premier ministre Ngia Ratsirahonana. Ary rehefa tonga ny hoe alefaso ny anketiny rova, tsy hitany dossier, ary ny olona tokony samborina zay azo tamin'ireny andro reny, surtout le vazaha efa tafapirotsaka. Izany namoaka azy. Izany namoaka azy zany. Averiko ihany le tantara fa nahatezitra n'Antananarivo tamin'ny professeur Albert Zafy namay ny rova ary tena napidina ny taux de popularité amin'ny professeur Albert Zafy namay ny rova. Satria ny mpanendrikendrika, ny manipulateur dia nanendrikendrika ny côté hoe racisme, tribalisme, Ratsiraka sy Albert Zafy no nirahina nandorana io. Côte-côté reo. Tsy izay ny marina tompoko. Mialatsiny, tsy izay ny marina. Ary zay no nanisany tena nasorenao hoe tsy mivoaka teto rehefa devoir de mémoire ihany izy, fa lasa novaina hoe empêchement sy ny karazany, dia manahirana satria any amin'ilay invitation devoir de mémoire. Inona ny tenin'ny Sifrity? Tamin'iny fotoana andro iny aho ny dotokoa zany tena politisé indrindra. Ary mieritseritra hoe nanaovan'ny Daviontsika vaonay tamin'izany fotoanany. Ny opa tsy opa, ny fanaratsiana tsy fanaratsiana, masiny tamin'izany. Satria hoe ireo partisan président Zafy dia teo tanteraka mihitsy ireo rehefa andeha. Satria mazava ho azy fa sakotra hoe Proof anankiray mitoka amin'ny tenany fa nisy ny démocratie tamin'izany. Satria zany radio vaovao zany tsy nisy voasambotra atao nanindray ary. Satria raha nisy voasambotra atao dia mety voasambotra atao koa zay manao ny animation hirahira ho an'ny tanora tamin'izany. Fa maty moa Tobokila Crizanina, ary maro zay no nanao ny animation tao, ary misy dikan'izay matoa tao nefa tamin'izany andro zany. président Nodikoro. Zay ny lazaiko masy tamin'ny interviewko tamin'ny TV Plus. Hoy zany raha zany président Nodikoro. Mety ho lany président république hoe président Zafy. Satria eto no avy tamin'ny fifidianana 1997. Tsy izany zay ny teneny ity fa angamba misy fantanareo misy olo malaza amin'izao fotoana izao miteny an'izany. Oangana izy nanao an'izay tamin'ny herin'ny lahady, angamba mandrapidiso tamin'ny lahady. Tamin'ny lahady mihitsy hoe tsy lany président Ratsiraka tamin'ny 1997. Tsy lany.
Tsy zany ny teny ho aho. Fa very teto ny teniny. Tsy lany président Ratsina fa de 1997. Fa za manaiky, mety fahavoazantsika angamba tamin'izany. Tsy naka amin'ny précaution rehetra, mba tsy hisiany ny alabato, mba tsy hisiany ny zavatra samy hafa mipetraka na tany bureau de vote, na tany amin'ny tato amin'ny haute-cour. Hitanareo zany a. Zao le izy zany a. Averiko iny manko rehefa avy eo. Raha tsy zavy eo izy tamin'ny 92 zany io, lany président professeur Albert Zafy. Nisy manipulation koa tao. Efa karazana manao aveu, détourné. Io zany rehefa kobokobon'ny marina ianao, dia tsy maintsy voateninao ny marina. Le 92 aloha tsy fantako satria za tsy teo. Fa ny 97 ny fantatro satria za teo. Mialatsiny kosa aloha fa ny professeur Albert Zafy no lany tamin'iny. Mialatsiny. Nanohana Andratsiraka Didier ho any tenako. Androany tamin'ny herinandro dia marina ary lazaiko zany. Misy vavolombelona betsaka zany. Surtout ny membre ny ACC tamin'izany andro any. Fa tsy teo ho faty satria mafy ny menasy. Quelque part ane raha tadidinareo fa nanazava momba n'ity le ACC ry Eric Rakotaorosotony. Mafy koa ny menasy mahazo an'ireo. Raha tsy nandany any Andry Rajoelina teo tamin'iny doublon iny, fa naka décision hoe annulé ny élection, maty tao reo bandy reny. Tena maty reny. Tsika koa manko rehefa mijery zavatra, tsy dia manadiady amin'izay côté zay. Fa hoe nahazo voly reo hoe zao e zao, efa nilaza an'izay ah. Mafy be le pression militaire. Ary raha tsy any am-paosinao miaramila, zany hoe miaraka aminao amina élection, aza mitonantonana manao an'io, lany vola fotsiny ianao. Bien avant ny processus électoral 2018-2019 dia efa tany am-paosiny ny Andry Rajoelina miaramila. Ary efa tena infiltré tanteraka ny fitondrany Andriamatoa Eran Rajaonarimampianina. Pirofo mitohaka amin'ny tendany hoe Inga Pierre Bleu no tokony samborina. Mivadika any amin'ny Claudine le izy. Ahoana no nampivoaka ny information? Ahoana? Le dossier a été bien ficelé. Tany mahafaty raha sahamoka an'izany, ny DG samy finina amin'izao fotoan'izao, mipaka. Efa ficelé, efa hoe démontré, avéré ny acte de détournement sy blanchiment d'argent. Tsy azo elana. Mivoaka ny information hoe dany elany mitsoka fa mialany ny fisamborana. Tsy mitsoka le bandy familiara marina navoakany, mivadika ny fisamborana. Manaraka azy ny partie amin'ny décideur, tsy décideur fa ny commandement ny gendarmerie de ny exécuter ny fisamborana par tous les moyens. Ka natany anaty gymnase tany ara. Dia ny exfiltrena avy any dia nisamborana Claudine, tonga dia natao nalaza be. Ary anisan'ny olona mipiloté an'izany ny DG ny
Iny Bianco. La preuve, aiza mivadiny DG amin'ny Bianco amin'izao fotoana izao, ny hitanao isan'andro an'andro. Na eny avoloa na amin'ny ministera. La preuve, convoqué any amin'ny Bianco, Gapera Bleu, ny Bianco indray ny convoqué any an-tranony. Tsy fantatro nga era-jonona mampianina akory zany, ary amin'ny palais ary. Ahoana moa no arahan'ilay filoham-pirenena zany, taka amin'ny professeur Albert Zafy, ahoana no arahany an'izay zavatra ataon'ny ministre ny budget amin'ny resaka fonds subsahariens ary ananina ary. Ary zalahy manangana société associé au dôle ralahy, ministre ny énergie, ministre ny budget, ministre ny finance, ny DG ny Solima tamin'izany andrano. Oui. Tonga dia misy société hoe Petro zao. Le olona amin'io simple commercial, ary amin'ny Sodiata iry tsara lalàna iry, piasa an'ry olo John Rabon, qui se voit tout de suite à la tête d'une société ayant une 50aine de camions citernes. Voilà. Misy zavatra zany tsy araky ny filoham-pirenena indraindray. Zay le teneniko eto. Tsy afaka miala-paha ianao Ngaratsiraonana. Fa zao aloha tratranao ny tanjona, dia bravo ianao. Za kosa aloha ninona lazaina. Manana intelligence machiavélique Ratsiraonana. Kosa grand ve izy afahantsika mamitona ny fandaratsika. Grand ve ny olona manapotika firenena tahaka izany. Tsy mino an'izany. Ametram-panontaniana nareo any ambadika any. Grand ve Fleury Rakotomalala. Za manokana miteny tsy atopoko. Manaiky hoe voatavo, manaiky ahatsona raha hoe lokosa. Mampilangana ny takolako zany ary mahamandana ny molotra. Ndao enona Andriamatoa. Toizatsika le tenin'ny Ratsiraonana aloha, dia enona Ngarivo Rakotovao. Président Notokoro, zay ny lazaiko masy tamin'ny interviewko tamin'ny TV Plus. Hoy ahy raha zany président Notokoro. Mety ho lany président république hoe président Zafy. Fa maninona moa tsy maintsy lehibe amin'ny président Notokoro izy. Tsy maintsy hoe président Notokoro izy voalany professeur Zafy. Satria eto no avy tamin'ny fifidianana 1997. Tsy zany hoe miteny ity fa angamba misy fantanareo hoe misy olo malaza amin'izao fotoana izao miteny an'izany. Aingana izy nanao an'izay tamin'ny herin'ny lahady angamba mandrafidisa tamin'ny lahady. Tamin'ny lahady mihitsy. Hoe tsy lany président Ratsiraka tamin'ny 1997. Tsy lany. Tsy zany ny teny ho aho. Fa very eto ny teniny. Tsy lany président Ratsiraka tamin'ny 1997. Fa za manaiky, mety fahavaratsika angamba tamin'izany. Tsy naka amin'ny précaution rehetra, fa tsy isiny ny ala-bato, fa tsy isiny ny zavatra samihafa mipetraka na tany bureau de vote, na tany amin'ny tato amin'ny Notokoro. Natao moa tamin'ny fotoanany, dia hoe andeha rivoaka ny résultat. Zay no nahatonga ilay résultat navoaka bureau de vote, fa bureau de vote tany amin'ny radio ne. Fa azona mivérifie hoe raha ohatra ka nisy ny document zany hoe tena tsy marina koa sy lazaina roa ty e. Fa zao ny résultat tarisy. Zay ny atao nahatonga zavatra iny hoe atao zay zavatra zay. Fa lazainga Fleury Rakotomalala, hoe nanao pression
mafy de mafy hatramin'ny miaramila laza hoe zahay tsy mila tsony zay misy ny expression re zahay tsy mila président Jacques Albert fa etsiny tsy maintsy rano marina ve sa tsy marina tsy fantatra raha ngahy moa tsy fantatra tsony zay marina tsy marina lazainy fa dehibe ny lazainy a nefa ny amiko tena misy zavatra tena re zavatra tena manahirana mieritreritra azy ary re zavatra tena manahirana mieritreritra le tena manahirana teneniny eto en fait sloky le ry fa zao ny tokony tiany tenenina hoe ndraindray ny zavatra lazainy misy zavatra tena pertinent zay ny tiany le ry lazaina fa eno tsara fa novainy le frazy efa hitany hoe mety ho ratsy raha miteneny ity fa aloha voaiko ty filmy ity eny ary atao zay zavatra zay fa lazainy afleurirapoti malala hoe nanao pression mafy de mafy hatramin'ny miaramila laza hoe zahay tsy mila tsony zay misy ny expression re zahay tsy mila président Jacques Albert fa etsiny tsy maintsy rano marina ve sa tsy marina tsy fantatra raha ngahy moa tsy fantatra tsony zay marina tsy marina lazainy fa dehibe ny lazainy a nefa ny amiko tena misy zavatra tena re zavatra tena manahirana mieritreritra azy re zavatra tena manahirana mieritreritra azy re zavatra tena manahirana mieritreritra azy re zavatra tena manahirana atao zay zavatra atao zay zavatra zay atao zay zavatra zay atao zay zavatra zay zahay tsy mila président Jacques Albert fa etsiny tsy maintsy rano marina ve sa tsy marina tsy fantatra raha ngahy moa tsy fantatra tsony zay marina tsy marina lazainy fa dehibe ny lazainy a nefa ny amiko tena misy zavatra tena re zavatra tena manahirana mieritreritra azy ary za mbola tia nitory olona misy kosa aloha fa tena tory fa tena nitory olona tamin'ny fotoanandro tena nitory olona tamin'ny zavatra ny lazainy kosa fa tena mba tsy mety kosa fa tena manentikentity amin'ity ihany ka zay ny zavatra hoe manahirana tamin'le empêchement satria tena ohatra misy succession de fait zany a zay azonao milaza hoe ty zavatra ty tsy tonga ho azy fa tena tonga tamin'ny any tanareo zany elanindray le izy nefa ny izy anisan'ny olona atao anatin'le ny organiser ny empêchement favoriser plutôt ndao ary fantatra ve sa tsy fantatra zavatra etrany fa ny manititika dia réflexion fotsiny fa tsy tena fanontaniana hoe tena mitombona eto amintsika le hoe l'Afrique notamment Madagascar est malade de ses intellectuels et de ses militaires Ratsiny a président Ratsirahonana rehefa mahinanao milaza hoe i constitution io eny narafitra arakarak'izay resaky ny olona tao ay ve tena nandra mihitsy zany ako za de nino mihitsy fa io no fe afahatsika io no fefy na fenitra ny filazazy Andriamatoa Riva afahatsika mifampifety eto amin'ity firenena ity hatramin'ny tantara ka mandrakandroany ay ve diso zany fa zany ve natonga azy ny efatra novana nitsivy tikitiana manahirana mihaino an'izany ary indrindra fa mifampiarana azy ko ny nananganana azy ary ve zay ny toetsaina ko ny fampiarana azy ve tsy ho zay ny toetsaina hoe zay eo aloha ny arovana satria azo interpretena na volavolaina am'izay ery amin'iny fotoan'iny lalàna mifehtsika eto amin'ity firenena ity fa lalàna ihany mieritreritra hoe le fahendren'ny professeur Zafy fe zany no navadiky ny olona ka lasa ohatrany hoe inona ny filazanareo azy teo zay vo miteny maintsy de ohatrany hoe ara-pilazatsa na volavolaina am'izay ery no navadiky ny olona ka lasa ohatrany hoe inona ny filazanareo azy teo zay vo miteny maintsy fanao rehetrarehetra fa tamin'ny fotoana ny tena ko azy za manokana hoe président io ve de kenao iten'ny HCC mampanala anao ny premier ministre io fa inona ny lalàna
ahafahan'io reo olondreo milaza fa foan'ny gouvernement tanao de ozy izy hoe rivoa za le tsy tay mitondra maramila itifitr'olona tazonako ny toerako valahana fotsiny any. Sur ce, je vous dis au revoir. Samy mitsakotsako ny zavatra henontsika isika fambanona ihany koa andro alahady amin'ny efatra mbola tsy sakafo latsaka fefany nefany amin'ny efatra ako de fandray olona ivory sy resaka momba ny raharaham-pirenena ka dia mangataka tsodrano amintsika menakavy mandra-peona tompoko samy tahin'Andriamanitra daholo vita amin'izay indray aloha ny androany tokony resaka amin'ny resaka boamanga isika na beau bleu fa ho ataotsika mampiety azy dia le hoe guerre politique sy ny guerre virale ataotsika ihany koa amin'izay mamety azy mandra-peona tompoko samy zavatsara daholo mandra-peona.